Ny tena moa zany de tsy mitsatra mezaka manazava amin'ity resaka raharaham-pirenena ity zay tena lasa mampalahelo. Tena mampalahelo e. Mieritreritra zany aho hoe ny vahoaka Rivomamy no fidy an'i député. Ny député-n'zareo iny. Zay ho samborina ho gadraina indray. Salama tsika, salama. Mieritreritra an'ilay vahoaka izay nifidy an'i député ny Rivomamy. Député iza moa ny anarany ity? Mba sorato kely eo ny anarany. Sorato kely eo ny anaran'ilay député fa adino kely izy teo. Mieritreritra ny vahoaka tena hoe tsy fanaovana tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy zao. Zao zavatra miseho zao. Tena hoe fanaovana tsinitsinina. Fanaovana tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy ray manontolo. Jereo nge ny vahoaka taritiny e. Jereo ny vahoaka hoetiny. Tena hoe reny vahoaka reny mihitsy zany ny ataon'io. Oui, député Antoine. Fanaovana tsinitsinina, fanaovana tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy izay nifidy an'i député Antoine. I député Antoine olona niaraka n'tolona tao, ny fanampy tao, mitady fanavoazana ihany koa, anisan'ny olona nitady fanavoazana. De mbola mitovy ohatry nanaovana an'ireo ankizy Gen Z. Zay rehetra olona nanampy tamin'ny tolona fangalana ny Rajoelina mikasika Jiosiorano. Ka hoe miezaka hitady ny marina, tsy tia andika lalàna, zay olona rehetra tia hanara-dalàna de migadra avokoa na de hoe olona niaran'ny tolona zao aza. Izay zany de fa profo atsika hoe fitondrana tena tsisy ilana azy e. Fitondrana mangala baraka, fitondrana mpandika lalàna. Na ny tolona niaraka tao ianao ka hoe te hitady ny marina, tsy te andika lalàna anao zay, de migadra anao. Hiteny an'zareo anao hoe aza manao an'izao fa aloha tsika hanara-dalàna, de migadra anao zay. Manao tsisy fotony ny vahoaka ny Rivomamy izay nifidy an'i député Antoine io fitondrana manjavozavo. Ho tapitra raha vao misy olo mirevolta io de efa homano ny saina fa any am-pigadrana. Zay zany tokony hitsarantsika. Hoe aza variana mijery kolera re tompoko. Aza manao fanatisma be fahatany fa firenena nijerena. De ho faly ve zany nareo amin'ny fotsy miangatra nijery anaovana zareo ny député io? Nalaina hatramin'ny immuniteny. Normal be ny ankizy Gen Z raha ho dessus. Jereo député nalaina ny immuniteny noho ny fijoroana marina. Tsy fanekena tsy fanaran-dalàna taon zareo de migadra. Nasona ny immuniteny de migadra. Hogadraina. Fa de isaorako anareo vahoaka ny rehetra ny Rivomamy. Ity fa tsy aferana Rivomamy tsony ity. Fa aferan'ny Madagasikara ray manontolo satria de ohatran'io daholo zay azo ny olona ka manotra ny fandikan-dalàna taon zareo ao. De ohatran'io azo an'io député io. Za tsy de hoe mifanerasera be na hoe fana hoe député na Rivomamy fidiny-bahoaka de mamy-bahoaka de iny zany. Non, fa le tena fandika-dalàna zay ataon'io fitondrana manjavozavo an'le député mijoro amin'ny marina no mampalahelo. Ianao miaraka manongana président anankiray izany dika zay tokony hitovy hevitra anao. Fa raha misy anankiray kosa mijoro hoe aza mandika lalàna kosa fa aleo andeha amin'ny lamina sitsiny. De hogadrainao ve? Ho foana daholo ny député rehetra ao raha ohatra ka hijoro anohatra ny tsy fanaran-dalàna taon zareo. Fa za de misaotra ny vahoaka ny Rivomamy mijoro. Mampiseho hoe matoa zay nampandany an'ity olona ty de olona ilainay ity. Ka raha ny olona ilainay kosa de ampidirinareo amponja na de asonareo ny immuniteny de ho toerinay hatramin'ny farany. Ary zay natao hoe mitsangana nareo fa mbola ho avy aminareo tsirairay avy io zavatra io raha ho tsy ho toerina raha ho jerena fotsiny. Tena grave anie ao e. Grave. Izao zany azo olo mijoro amin'ny rariny rehetra, mijoro amin'ny fahamarinana rehetra
Hogadrainao daholo, tsy ho ampy io fonja io, de ty amin'ny tenareo tsy ho ampy io raha mbola reo mipetraka eo. Raha mbola zareo mipetraka eo tsy ho ampy io fonja io. Mbola firmo avy rangahy de zao sahady. Zay teneniko hoe na Rajoelina tonga teo tsy nanao ohatran'io. Nefa de izy naonga ny rehetra izy satria noho resaka jiro sy rano. Mitsangana atsika rehetra, tsy ho ampy atsika io. Fa de sorako ny vahoaka ny Arivomamo aloha de tena tsy manaiky hatramin'ny farany. Satria tena manao tsisy fotony andreo vahoaka, le vahoaka mihitsy no tsy asiana dikany. Ny vahoaka ny fidin'ny député Antoine tsy asiana dikany satria olona ny fidiny zareo ampidirina à prison noho ny fitsanganana tsy fanekena tsy fanaran-dalàna ataon'ny zareo mianakavy. Le vahoaka mihitsy ny tsy asiana fotony. Zay mihitsy tadiavana andravan'ireo Assemblée nationale io ka jereo nge ataon zareo de miara-manaiky tokoa. Za zany tena gaga nyreto député reto. Ianareo ve mba manana ny maizy anareo? Olo fidim-bahoaka anareo de hiaraka anao sinia, hiaraka anaiky amin'ny fanalana ny immunité-ny député Antoine noho ny fijoroan'ny député Antoine noho ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo. De iny anareo daholo. Tena ianareo no tena olona tsisy ilana azy nareo député amin'ny Assemblée nareo. Sa nareo mivadika amin'ny député Antoine. Tsisy manampy azy reo fa de niara nanaiky nareo ny fangalan'ny immunité-ny. Tena raha za manokana tena ravao. De tsy mba misy na ray nareo député ny Assemblée nationale mba nitsanga ny joro niaro ny député Antoine noho ny tsy fanekeny député Antoine ny tsy fanaran-dalàna ataon'ireo. De tsy mba nisy nijoro nareo député. Tena za tena miteny ny vahoaka ny fidy anareo hoe tsy izy reo. Io ny fidinareo tena tsy izy manaiky ny tsy fanaran-dalàna. Tsy mba misy nijoro ny député na ray ara. Hoe tsy mety ty zavatra atao ty, manina ny asorina ny immunité-ny. Raha ifanilso kosa ny anala ny immunité-ny normal be satria ifototra aminazy io satria izy olona voaheloka 3 taona tranomaizina. Ka raha vao anao mijoro hitany fa mijoro amin'ny fahamarinana eo de tsy mety amin'izay fa mila olona mandika lalàna ihany no miaraka aminazy mba hiarovany any tenany. De reo olona mandika lalàna tokony migadra reo daholo zany mba miaro anazy satria raha vao mikitika an'ireo mifanilisoa de tenen'ireo hoe ianao ve mba hiteny ananatra anay anao madame ministre, ianao nge olona tokony higadra ny amponja koa De mijery daholo nareo député rehetra nefa de ahoana zany vis-à-vis nareo ny vahoaka ny fidy anareo amin'ny fanekenareo anio fangalana ny immunité-ny député Antoine io. Tena mety raha tena ravany io Assemblée nationale io. Grave zavatra ataonareo io Fa za de tena mijorotsika vahoaka. Fa io iafara amitsika mihitsy io, hotsipon'ny zareo tsirairay zay olona manoatra ny tsy fanaran-dalàna ataon zareo io. De ahodina amin'izay le sain'le olona de avoaka ny sariny, ny zavatra tiako tenenina koa, avoaka ny sariny Rajoelina amin'izay. Inona moa zany idiran'ny Rajoelina amin'ny député Antoine ampidirinareo amponja sy asorinareo ny immunité-ny. Aza anaovana diversion ny olona ho le sariny Rajoelina hoe voantso atao akety aty. Hoe convoquer Rajoelina. Iny sariny Rajoelina iny de tiako fantatra nareo Zay ny teneniko hoe tsisy dira Rajoelina io zavatra manjoan'ny Madagasikara io fa izy efa tsy ao. Iny sariny Rajoelina iny jereo tsara. Miaraka amin'ny lehilahy maintimainty iny mipetraka amin'ny seza iny izy ny evitena tany Eswatini iny tamin'ny 27 avril. Jereo nge le sary afarany eo izy sy ny zanany daholo ny evite tany tamin'ny 27 avril. De avadika zareo hoe voantso atao akety ary. Tena hoe manao diversion hafa, tena hoe ampikorotanana ny sain'ny vahoaka mihitsy. Jerenareo tsara iny sariny Rajoelina iny hoe convoqué amin'ny fitsarana aty. Tsy marina iny. Tamin'ny 27 avril iny no evite tany Eswatini zareo. De ny zanany anisan'ny publieny iny. Jereo ny sariny zanany ambadika eo daholo amin'le vitra eo ny sariny zanaka Rajoelina. De iny anaovana diversion. Tsy marina zany. Fa te ankorotana sain'ny olo izy de rebrebena ny olo am'izay tsy andinika an'ity mahazo any ity manjoan'ny député Antoine aty. Vitan'ireo manao diversion zavatra tsy marina.
vao miteny ny olona de mody hoe rajoelona foana ity hoa tsisy aferidirany rajoelona tsony fa nareo mianakavy ao tena mandika lalàna manao tsintsina lalàna manimba fiainan'olona zay mijoro marina manimba fiainan'ny Gen Z anareo manimba fiainan'ny tanora nareo alefanao amponja daholo ny olona rehetra tena mampalahelo ny fomba fotom-pisainanareo de mieritreritra moa zany nareo hoe tena eo mandrakizay de tsy mahay zay hoe tsy mahay mandray lesona nareo firy ny olona teo niseho faran'izay mafy fa tafiala foana fanonganam-panjakana foana nahazo an'ireny de zay tsy andraisa mbola firy mois tsy mba heritaona rangaha nareo de efa io sahady anaranareo mba hoe mba hoe mpanompon'Andriamanitra nareo raha ifaniry soa iny tena hoe nanara-dalàna iny fa mety ho adin'ny vahoaka hatramin'ny saziny gadrana iny telo taona io adin'ny vahoaka raha tena naraka lalàna faniry soa satria tsika malagasy mora malahelo tena miteny anao faniry soa fa io sazinao aponja telo taona io adin'ny malagasy rehetra io raha toka nanara-dalàna anao raha hoe fanavoazana tena izy fa mangorom-bola zay nataonareo mangory fananana de mieritreritra nareo hoe tsotratro ny aloka toronareo zao de matapesanareo za tena miangavy an'ireo polisy reo miasa amin'ny aéroport reo mba anidy an'io territoire io raha tonga ny fotoanany aza velona ivoaka velona eo reo fa mieritreritra reo hoe tafavoaka moramora amin'ny zavatra ataon'zareo mieritreritra nareo tavoaka moramora ngamba nareo amin'ny zavatra ataonareo io zay koa miresaka amin'ny olona rehetra ahitanareo tsara fa reo force reo fa hetsika reo de miteny anareo zay hetsika reo manana ny zakany koa nge reo olana ny anitra lalàna daholo reo fa ho hitanareo fa hivadika aminareo ary kely ny fotoana sisy kely ny fotoana fa tsy ny fanarahana zao tsy ohatran'izao le fanavoazana ny fanarahana non de ahitanareo le vahoaka mihitsy nataonareo tsisy fotony fa de ho tapitra aloha zany reo député reo so ary efa misy anarana député mandeha koa any fa ho aretena koa asorina koa ny immunité-ny koa asorina fa de tapitra ny député n'Antananarivo aloha ny première liste député n'Antananarivo zay ny première liste fa de ahitanareo nge fa de isy de anarana député ivoaka ndray any tena hoe poteny zareo mihitsiny tsipony zareo tsirairay ny député n'Antananarivo zay ny zavatra misy eto le tsy fanaran-dalàna mampiteny eto zay manao anaovaka aza ahodikodina anaovana diversion resaka couleur ny olona aza rebrebena resaka couleur ny olona ary aza rebrebena resaka rajoelona ny olona zavatra tsisy marina zavatra tenenareo sariny rajoelona iny sariny tamin'ny 27 avril izy invité tany Eswatini miaraka amin'ny zanany jereo sariny zanany modiny nataonareo flou ambadika amin'ny fitaratra fa tsy voatakonareo tsara sariny zanany aza anaovana diversion ny olona fa ianareo ny ao ianareo tsy mandika lalàna ny olana na tena fanavoazana tena potenareo gadrainareo daholo hatramin'ny tanora fa de ho avy aminareo tsy mety ho avy aminareo nareo tsy matahotra zagnahary agnaramba hoe mpivavaky ola mibaby heloka zay mahatonga hoe aminareo no famitorana voalohany satria io fangoronan-karenanareo io jereo nge ariariranareo ohatran'izao kasika an'le resaka ina moa izy ty le fivoriana be ina moa anaran'izy ty ezanareo akisakakisaka manana olana hatramin'ny FFKM satria nareo te hitondra te hijanona eo nareo mandritry ny 5 taona satria nareo tsy impossible nareo hilatsaka zany tsy possible de te ahitatra nareo ziska amin'ny 5 taona le fitondrana de rebrebe nareo fa fisamborinareo ty samborinareo ny aridy am'izay nareo lava be ny fotoana nareo ao anareo tsy silagna azy nareo ny afera malotonareo tsy dininareo ohatra zao ohatra anankiray nareo ianareo ve mba le concertation tsy te hiditra amin'ny concertation io zareo tsy te hiditra amin'io zareo
micrée problème foana zareo de amizay tsy vita io amizay nikisaka anatin'ny 5 taona ny fitondrany zareo misy resaka tenaiko anareo ty nareo ve mba nahita an'le sarin'ny olona tsika manko rehefa misy olona tratra na mangalatra koa io na mpamono olona io de takonana masony tsy zay de misy polisy daholo ara misy alaina sary miaraka amin'ireny olona reny na reny olona reny alaina sary eo le olana napadoan'le varira ve mba nisy nahita ny masontsika saray satria ny olona rehetra tatoliara de miteny aminay aty daholo ny teny amiko aty hoe tsisy nahita ny reny olona 20 zay na voasambotra reny mba nisy nahita ve tsika hoe reto ny sarin'le olona voasambotra tam'le nanapadoan'le varira reny de mitovy atsisy valaka ihany koa tam'le fanafiany zareo misy an'le kapsaty sy miaraka amin'ny fitondrana garde corps ny fanirisoa zay nanafika Jovena de tsy hita koa ny sarin'ireny iza reny olona reny eritrereto zavatra resako ty fanafiana Jovena misy garde corps ny fanirisoa tanatiny tao misy kapsaty tao misy miaramila garde présidentielle tao tsy navoaka ny tareny ohatran'le mahazatra hoe takonana maso de alaina sary nampangalatra koa farany ambany ara de alaina sary tsy nivoaka ny sariny iny reny nanafika tamin'ny Jovena reny de ity indray le resaka fanampandoa varira miteny rehetra ny ao Toliara fa misy assistant parlementaire am'ireny tsy haiko hoe assistant parlementaire aniza de maninona tsy avoaka mba hoe anandisona zay vaovao zay tokony navoaka de nalaina teo fotsiny le nitenen'ny tononona fotsiny manao anakely manao live kely tononona fotsiny hoe 20 le olona de hoe alefa any Atsiafa sira ve tsika efa nakany Atsiafa reny olona reny ampiakarina Tanarivo de naverina Toliara reny tsisy mifantatra hoe ty le olona satria tsy naseho ny taren'le olona misy assistant parlementaire n'olona reny olona reny zay ny vaovao tantarain'olona avy Toliara daholy mba maninona tsy naseho ny tareny olona 20 mafaty olona nge ny resaketo re olona faty olona fatina varira atao sorona maninona tsy asehonareo ny tareny reny olona reny anareo fitondranareo firy nareo ny olona avy Toliara ao firy nareo avy Toliara ao mpitondra fanjakana de tany aminareo tany nisy mpamono olona mpamono varira de tokony nasehonareo ny tareny fa inona kaino tsy ampisehonareo ny tareny fa maninona zao zay maheno vaovao hoe misy assistant parlementaire anatiny iny fa maninona tsy asehonareo ny taren'olona mpamono varira manapaka ny ala totra am'le loha maninona inona ny atahoranareo hatram'izay ny mahazatra ny malagasy rehefa misy olona tratra nampangalatra koa re tompoko aseho ny tareny fatorana masony tapenana fotsiny masony nefa raha olona ohatran'ireny tokony efa tsy misy fanampenana maso tsony avoaka mihitsy ny tareny mba fantatra ny vahoaka malagasy satria efa maro ny maty ny tapahana loha indrindra fa reto varira reto efa be de be loatra ka tsy tokony takonana tsony ny masony nefa de sanareo ny tsy mampiseho vahoaka ny reny olona lazaina fa 20 fotsiny de hoe alefany Atsiafa raha mivoaka eo reny tompoko de tsy fantatra hoe ty le olona nanapadoa inona ny atahoranareo maninona tsy zany ve ny fitondrana manjavonjavo nareo mpamono malagasy raha olona madio nareo nasehonareo ny tareny olona re satria avy any aminareo tompoko no olona 20 tratra nanapadoa varira de milamina ny sainareo mpangalatra koa ny mazatra asehon'ny tareny na mpangalatra mpamaky trano
asehony tareny, mpamono'olona asehony tareny. Fa efa maro loatra le varira maty tamin'ny fitondrana fotsiny efa firy ny varira maty. De manina raha asehony tareny. Valo tononona fotsiny 20 de aiza le 20 tsisy le 20 chiffre fotsiny miainga eo. De nasorona tao Toliara malaky de nalefa ny Antananarivo. Aiza ny sary io le 20. Ina ny atahoranareo? Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Andriamanitra rery ihany ny tompony aina. Na ny havany maty ara malahelo hoe tsy nampisehoana le olona. Na ny havany maty mba te afantatra hoe iza le olona tsy nampisehoana le olona. Fa nalefa Antananarivo mananjo hafantatra ny olona nahafaty ny havany. Ireo manamanjo reo. Iza ny namono ny havany. Manina raha gadraina tao Toliara tao, ampisehoana ny vahoaka Toliara tao. Solon-tenanay vahoaka malagasy rehetra ny vahoaka Toliara, mananjo mafantatra ny olona hoe iza ny tena fositra. Ary tokony isy aketo ao fao hoe iza maniraka ny reny olona reny. Fa manina varira tena cible be anatin'le izy. Mandeha ny resaka Toliara eo mitantara aminay ity fa sorona hony. Sorona. Tsy fantatra hatramin'izao le olona. Tsy fantatra. Na mbola misy amony de tsy fantatra hoe iza le olona, aiza ny olona maniraka azy. Fa mangavy anareo fa misy assistant parlementaire ny ray amreny hony. Vahoaka Toliara ny teny an'ity. De asehota reny le 20 lazainareo fa tratra mba ho hitany vahoaka malagasy. Asehoy. Asehoinareo. Fa tsy zany olona ohatran' zany nareo visisy no mbola ho lelafinareo. Ny mahazo aya mahazo anareo. Ny mahazo anareo mahazo ny vahoaka malagasy rehetra. Itsika ny tokony fanampy, tokony ho tonga saina nareo hoe manina tsy naseho ohatra ny zavatra na fanafiana tamin'ny Jovena iny ihany. Satria mpiambina olona ambony de tsy naseho ny tareny. Io ndray le afera varira. Misy mpiara-miasa amin'olona ambony de tsy naseho ny tareny. De zany ve de mieritreritra nareo mbola orange ndray ty, mbola rajoelina foana ndray zany, de zany ve tsy mba takatra ny sainareo? Satria za niara-miasa amin'ny rajoelina taloha. Te ampisokatra amin'ny masonareo hoe ohatrany ahoana ny fitondrana io. Tsy mila fahamarinana io. Sorona. Fa ho sorona daholo tsika vahoaka malagasy. Sorona. Zay mitsangana eo tonga de à prison. Zay mitsangana eo tonga de à prison. Migadra. Io. Efa hitra amin'ny député Antoine izy io. Fa mitenena eo nge nareo hoe ihana anao fa miditra à prison nareo. Zay zany no asan'ny fitondrana io. Izay ny iarahan'zareo miasa amin'ny Russie io. Manao dictateur, gouvernement Poutine. Zay mitsangana de zay mitsangana de izay ny tadiavantsika hoe mila mirahina atsika. Zay na tsy mitovy hevitra amin'ny député Antoine zay de fomba ny député Antoine satria fahamarinana no anasorony immunité parlementaire. Fahamarinana ny nanasorony immunité dikan'izay zahay manampy ny zavatra marina. Na ina tsy vitofizakevitra eto rehefa marina de marina. De mijery tsy fotsiny tsika. De tsy mba nanisy resaka koa tsika hoe manina. Tsy mba nametraka fanontaniana tanaty-tsaina hoe manina tsy navoaka ndray koa le sarin'le olona 20 fa lazaina 20 na andeha namono varira manapadoa fongorony zareo ny varira anaovan'ny zareo ny zavatra tsy manjary ny zareo. Tsy mba nisy ny teny fa de tratra fotsiny de nangina. De milamina ny sainareo rehetra rehetra. Io ndray ny fany ohatrany zany ady foana tamin'ny resaka JJR Jean-Jacques Rabenirina. De malahelo fotsiny nareo de tsy miteny. Itsika rehetra vahoaka mihitsy miaraka mitsangana re tompoko mba tahin'Andriamanitra nareo. De matimaty fatany daholo ny olona amitsika ao
Mitsangana atsika ampina ny avan'ireny olona reny satria reny efa donto efa nitratry ny vokona alahelo tsy afaka misaina lavitra tsony fa fanontaniana sy sampetraka hoe tsy mba hitanay le olana afatiny avanay, tsy mba hitanay. Ny mahavoan'ny olona zay akaiky atsika, mahavoan'ny vahoaka malagasy de mahavoa atsika rehetra miaraka mijoro tsika hoe aiza le olona valy ambin'ny folo falazaina tsy mba nalana sary ny takonana satria miteny ny olona Toliara hoe misy assistant parlementaire le izy, misy miara-miasa amin'olona ambony le izy. De ohatran'izay koa tamin'ny Jean-Jacques Rabionirina koa mila mijoro tsika rehetra raha tsika mitambatra fa ireo ohatran'izay la nanasika Jovena iny de vitavita ho azy any iny afera iny, tsy hita le olona hoe iza le nafika mba aseho vahoaka eo hoe takonana masony. Tena mampalahelo za aloha tena mahalelo tena kanareo fa nareo zay faly de asakasakareo le izy. De député Antoine zao mijoro amin'ny fahamarina de io nasorona io de hogadraina indray zany izy, de mety ve zany raha mba hoe am'sainareo anareo olo misaina daholy fa de hoan'ny vitsivitsy misolelaka io de manao bravo hoe mety io mety io mety io. Misy farany raha jiaby, misy farany. 9 ianareo fa ny andro ray zay tsy ho zakanareo an'Andriamanitra sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny andro ray zay fa kely sisa an'Andriamanitra sy an'ny vahoaka malagasy. Samby nariny atsika rehetra io, samby nariny ilay nahary. Ho avy aminareo tsy mety kely sisa fa zay koa de tsy nijery fotsiny fa mbola mamezaka manazava ho an'izay tsy tonga saina hoentinao aiza ty firenena ty. Zay. Fa ianareo rehetra zay mpitondra ambony ao avy Toliara de manana ayay aminareo zahay. Olona 12 mpamono olona tratrany amin'ny faritra misy anareo tsy asehoanareo vahoaka malagasy. Reny anaovana keto fond, iza maniraka an'ireny. Iza. Olona ratsy ve de rahanareo miasa? De tsy hainareo olona ratsy ty olona ty, nareo mba olona am'izay nareo olona mpanao lalàna. Olona mpitondra fanjakana ambony. De tsy mba asehoanareo vahoaka hoe ity olona ty namono olona taty aminay. Responsable daholo nareo rehetra. Fa hatreto aloha de mbola any aminareo daholo ny maty eto. Matimaty. Jean-Jacques Rabionirina, ny zanaka varira aminareo any fonitra, tapitra. De vitavita ho azy zany aminareo de mbola zahay koa ny sahirana. Hoe manina tsy aseho, mbola zahay koa ny sarotiny. Hoe alô aseho zay olona mpamono olona fa ianareo de couvrenareo any fotsiny. Alefa tsy afady 20 20 olo namono varia tay aminay ty de ampidira tsy afa. Tsy ampy anay ny communication verbale tsisy porofo io tokoa le olona. Au moins mba nitakona anareo ny masiny. Fa nareo de ataovy zay ataonareo vonoiny ny olona, poteo daholo ny olona zay mitsanga amin'ny fahamarinana. Ataovy zay sitraponareo fa ho avy ny farany. Ary tsy ho ela. Babenareo daholo zay niala helin'ny vahoaka malagasy rehetra. Nanantena jisorano andeha tsara nefa de aiza? Tsisy. Fanagadran'olona ny ataonareo asa ao. De mody mitokatokana zavatra projet efa vita tary. Zay nataonao de mangorombola. Corruption. Mandeha mandrava fananan'olona. Ny orinasan'ny malagasy ravaravainareo satria nareo fa miaraka amin'ny karana, hampiakatra an'ireto karana reto, idiranareo atsetra mihitsy mitantana, ianareo manendry ny DG. Zay koa tsy tiany Ravatomanga izy manao ny ataony teo. Fa ny anaovanareo fananany Ravatomanga kosa mametraka fanontaniana aminay. Firy malagasy miasa ao? Enjena izy de gadrana izy. De toute façon efa Mauriciana mandraikitra an'iny. Fa manino idiranareo atsetra hatramin'ny fananany, ravanareo hatramin'ny tôbila. Ohatran'izay koa ity mitra gadra efa marary mafy ty. Idiranareo hatramin'ny tranony zanany.
Heureusement fen'ny zanany lakileny tôbila sinon nalenareo tao. Efa miteny mihitsy faniriso hoe nenazy zao mizara tôbila. Zara fanana sady nareo. Ny fitsarana mbola tsy vita de efa manao percussion nareo de efa mizara fananana sady. Mbola tsy mandeha koa ny fitsarana de fa alainareo le fananan'olona. Mivoaka ny fitsarana tompoko zay vao alaina le fananana. Fa na alainareo miaroa le fananana, ny fitsarana mbola tsy mandeha kory. Zany ny fiainanareo. Fa avy aminareo tsy mety. Fa ny olona azo anaovana diversion. Hoe Rajoelina convoqué ary, gadra ary, mampanatsono ny tribunal ary, zao. Sary tany Eswatini iny, invité tany izy. Jereo ny zanany miaraka aminazy ao daholy. De teneniko anareo zay. Fa nareo de ahita. Ataovy sitraponareo poteo ny olona, gadrao ny olona. Poteo ny zanaka malagasy, poteo ny Gen Z, ampidirao prison daholy. Fa tena io aéroport io mba miangavy anareo rehetra ao raha mbola zanaka malagasy nareo, aza avela mivoaka reo olona reo. Ho avy ny fotoanany. Fotoana fohy, kely sisa. Vononareo ny olona. Vononareo ny olona. Alainareo daholo ny fananany olona. Potenareo ny fiaina zanaka malagasy mandika lalàna tsisy hevitra, tsisy raha nareo zany lalàna zany nareo nefa tokony hiditra prison daholy ho avy aminareo tsy mety. Zay nenahy zay. Fa zahay de miaraka amin'ny député Antoine sy ny vahoakany Arivomamo ary vahoaka malagasy mila mitsangana daholo. Tsy manaiky ny zavatra ohatran'io tsika. Fa ho tsipon'ny zareo tsirairay manomboka amin'ny député ny Tananarivo, tsipon'ny zareo tsirairay daholo. Satria eo ny atahora sy miainga avy eo foana ny tonom-bahoaka de zay ny tsiponany zareo anio. Tonga de à prison. Zay ny programme zareo zao. Tenenao raha diso zavatra teneniko ty. Fa ho tsipon'ny zareo daholo reo. Satria misy ny tsy azaka am'le fandikan-dalàna ataony zareo de ho tsipon'ny zareo tsirairay. Alefa prison, alefa prison, alefa prison. Fa le ho vahoaka ny fidy an'ireny olona reo zany tena tsisy fotony am'zareo, tsisy raha zareo anareo vahoaka ny fidy any olona reny. Tsisy raha zareo anareo vahoaka ny fidy any député Antoine. De fa ataova anatin'ny sainareo zay. Ny safidinareo mihitsy ny ataony zareo tsinitsinina. Tongava saina. Ny olona fidinareo mba hampandroso ny toerana misy anareo tsy asiany zareo fotony. Nitsangana anareo. Diego mitantara. Piasan'ny secret hatramin'izao efatra ambin'ny folo volana mbola tsy nahazo karama nefa nampanantena zareo an'ireo olona reo. De tsy mianatra hatramin'ny zanak zareo satria tsisy vola. Tsy navita examen zanaka tsisy vola sia nampanantena ny mpitondra fa hampandray karama an'ireo olona reo. Secret ny Diego ty. Tonga ty mitaraina. Tsisy karama efatra ambin'ny folo volana. Taraina ty. Nefa vola ozy zareo zay madame Luce karamanay tsy voaloha nefa président mandeha mizarazara vola ary de milaza izy hoe tsy vola ministère io, vola viaiza. Zay nametrako fantany vola viaiza ary io. Vola viaiza. Aiza nanana zareo vola tapitapika eo. Piasan'ny secret nary efatra ambin'ny folo volana tsy nandray karama, tsy misy sakafo, tsisy hanina hono. Jiro tsisy, rano tsisy. Diego. Mazenga. Tsisy mandeha amin'ny laoniny, tsisy rano. Fampiresaka appel vidéo, jereo madame Luce io mipirofo. Tsisy jiro ato aminay ato. Tapaka ny jiro. De zay teny an'izay zany de migadra. Zay ny teneniko hoe marina nareo rehetra ilay teny hoe nanenina na tolona faran'izay nampanenina ty tolona ty satria zay ny tolona de migadra satria nareo nieritreritran'ny de fahamarinana zareo tsy mila an'izany fa zareo totra fiakarina anareo vao tonga eo amin'izay azo le tanjona niongana Rajoelina tonga de nidirana zareo atsetra avec sandro be, avec mokondoha, avec bodingero. Hoe miala amin'izay nareo fa zay ny tompony ty. Satria hain'ilay tanora fa mbola tsy afaka mitondra fanjakana, tsy afaka atao président. Fa tanora zista te hivoatra, te hitady fanavoazana. Zay ny fiainan'ireo zay. Misy saintsainatsika, zavatra tiako tenena maranako ny teniko
maninona tsy naseho le olona 20 lazaina tratrana mony varira nefa de toliara zao ny eo fitondrana tena hoe presque zanaka toliara daholo eo de toliara daholo mitantara hoe tsisy nahita zay na ray fa mbany andrandra hoe iza le olona fa misy assistant parlementaire hono anankiray tsy haiko anankiray sy anankiroa tsy haiko firy anatin'iny de mba te hijery zay hoe iza am'ireo mitareny fa raha miverina aty zany le olona raha pitso izy de tsy fantatra hoe ty le olona tratra 20 lazaina io zay mbola mampatahotra anay hatramin'izao satria tsy hitanay le olona mba afanay miandro hoe sao de votsitra avy eo fa naverina aty le olona ka hanony asa rasina de tompotrano mihony zay toliara zany daholo nataon'olona toliara miresaka aty ary nangataka zareo anaovana live fa de tompotra ndraiky trafenonareo toliara daholo na kamaronareo mitondra io malahelo ny zanaky toliara satria tia fantatra ny olona namonony havany zareo ny mpiarabelona am'zareo ohatry nanaovanareo tam'le garde du corps nanafika ny Jovinat tsy navoakanareo koa fa de hoe nalefa-ponja fotsiny zay ny zavatra resako eto fa tsika tsy manaiky anaovana diversion saotra anareo misaina anareo tiako ho hazonareo ny zavatra teneniko ho takatra ny sainareo misy saintsaina antsika rehetrarehetra hoe oentinaiza ty firenena ty olona ohatra anao na mitondra firenetsika mazava be olona tsy tia famarinana olona mpamon'olona saotra anareo ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena ny zavatra hitenenako eto aza matoritory tsika vahoaka malagasy fa zay de miaraka amin'ny député Antoine zay nijoro amin'ny fahamarinana tsy tia fandikan-dalàna saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy ho an'ny firenena ho an'ny malagasy rehetra ho an'ny tanindrazana madame Lewis saotra tompoko